miara-mandeha amin'i Jesoa. Lesona voalohany, fahazoana antoka ny famonjena. Tianao ve ny hiara-mandeha amin'i Jesoa? Mampirisika anao aho, lalana mendrika ho diavinao izao nofidianao izao. Fa saingy izao, ny fahendren'ny Ntaolo dia milaza fa tsy ho tafaradalana ny olona roa raha tsy efa mifanaiky. Vao miatomboka miara-mandeha amin'i Jesoa ianao izao, ka ekenao tanteraka ve ny tenin'Andriamanitra momba an'i Jesoa sy izay rehetra nataony ho anao? Andeha ary fa ho fantatrao izany ato amin'ity tantara ity. Tapantad! Efa nomena avokoa ny fahefanana an-danitra sy etỳ tany. Komandiany ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakarivo, mandra-pahatonga ny fiafarany izao tontolo izao. Amen. Tsara kosa ilay filma. Zany tokoa ny tantaram-piainan'i Jesoa e. Ahoana ny hevitrao momba n'ilay tantara teo sefo? Ny amin'io Jesoa io mbola tiako ho fantarina kokoa ny aminy. Nokapohana izy dia novonoana. Ary maty ho azy sy ho anao. Maty noho ny fahotantsika. Raha toy ianao mino azy, ampifono amin'ny manontolo, dia n'izao dia ho isany olombavonjy. Eny e, azoko tsara izany. Sefo a, ianao ve maniry handray an'i Jesoa? Ie, inona ary no ataoko? Hiara hivavaka isika. Avy ireo izay lazaiko. Rainay any an-danitro. Rainay any an-danitro. Ny anaran'i Jesoa no ivavahanay. Ny anaran'i Jesoa no ivavahanay.
fa inona no mampanay anao? Nanao ahoana ilay filma tao? Ianao moa nahita ilay filma? Hitako mihitsy iny ka. Izany hoe mantsy fa inona no mampanay anao? Tanao, ino no anisan'ny sarimesika tena nanohina indrindra. Hita tara dia ny amin'ilay lehilahy atao hoe Jesosy, ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana mampivarahontsana ny fomba nahafatesana. Sady izao koa tonga ny andro fahatelo dia velona indray izy, ary teo mason'ny mpianany no ny akarany teny amin'ny rahona ho any an-danitra. Ka samy nanatrika teo sika omaly, sady maty ho antsika rehetra izy ino Ramse. Zany tokoa. Ary nilaza koa izy fa mbola asehony iny film iny. Eto any sakafo eo azafady. Fa ahoana? Zaho tsy mbola matsiaro te hihinana. Ty ilay ankafizinao. Azoko e, fa raha fotsiny avela ho ahy. Nolazainy Ramse koa omaly fa Jesosy dia tonga teto tany ary maty ho antsika rehetra. Zava mahagaga, faran'izay mahagaga. Ny fomba nikapohana azy tsy hindra fo, ny nany an-dana amin'ny fitafiny e, ilay nilanjany ny azo fijaliana sy nasaina nitsilany rehefa tonga tokoa ilay fotoana nanomboana azy. Mangifiry zany raha fahafatesana. No nitapitra ilay sary mihetsika dia tsy tantoko intsony. Misy zavatra nanindrona be tato am-poko. Izao efa te hanaika azy koa. Dia injay ranomaso nitsotsorika teo amin'ny tavako. Ary efa ela ho tsy nandrotra-dranomaso toy izany. Ty lehilahy Jesosy ty. Nefa be loatra amin'ny fahadisoana efa vitako. Mbola azo famelana ve ao amin'ireny rehetra ireny? Le rabanao sefa. Raha sefa aza tsy mamaly ny fiarabantsika fa nanantena inona? Takao io ariny io. Be loatra ny ratsy efa vitako izay. Ianao Ramatoa, nahoana ny katrako maniry nangalarinao? Ao, atsipazo any tony. Alefa, teo any. Azerao. Sasa nitabanyanya sasa Dia andao. nitandao aty kina sasa nitato aty. Ui, sasa nitabanyanya Akory anao. boka re. Ela fandao. Sefa, ona vato paona. Itiko, dentro.
Ianao Jibu linanyang'anywa ng'ombe yangu kama umekaa hapa. Hata mimi najijua na hii maneno gani hii? Wewe ni bwana. Ianao anja nawa Malaki Kuja. Malaki Ianao Nini sasa? Sio horole pole. be zay raha tsy efa vitako zay ka mila miona amin'ny ramse aho. Laval Yes, chef. zao dia zao ianao dia atsoa ramse asaivy makaty iona amiko Ien. lasa ianao angiakaingana. Eo mazaho toerana mila miresaka aminao aho. Misaotra tompoko. Sahiran-tsaina nga sefo. Misy azoko anampiana? Omalilay avy nijery film dia tohina mafy aho ka tapaka ny hevitro fa andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiko. Tsara indrindra izany fanapahan-kevitra ao izany. Fa misesika be zao ny fanontaniana atao anatin'ny saiko. Ahoana sefo? Misaotra tompoko. Masave. Za bola velona ihany. Ramsea, tena voavela ve ny eloko ary izao ve ny eken'Andriamanitra? Izao no marina sefo a. Efa notanterahanao izay nolazain'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia efa tena voavonjy tokoa ianao. Sefo a, hoy ny baiboly asan'ny apôstôly any 12:1-3. Minoa an' Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Omaly riviny taoriana filma moa dia noazavaiko taminao ny am' Jesosy Kristy. Tsy nilaza moa anao tamin'iny fa inonao zao Jesosy Kristy tompo. Eny e, izay dia izay. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra koa amin'ny Romanina 10:7 fa raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Nataoko ihany koa izany omaly alina noho ny vita ilay resaka ao tamiko iny ary ianao no dia hivavaka ho ahy dia efa niekeko Jesosy hoe izy no tompoko. Izay indrindra Ahoana? raha inonao fa Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra ny ray no anao hanolotra ny ainy mba ho famelana ny fahotanao dia voavonjy ianao. Mbola hitako sarotra ihany aloha ny hino fa efa nanaiky andray ahy Andriamanitra sady namela ireo fahotako rehetra satria fotsiny aho hoe matoky azy fa tsisy atao akoatran'izay. Ramsea, navita zavatra tena ratsy be aho a. Teny izany ka tsy mila manao na inona sefo a. Jesosy nandoa manontolo ny trosam-pahotanao rehetra fony maty ho anao tamin'ny hazo fijaliana. Ny ota rehetra nataonao navelany ary ianao koa aza efa niraisiny amin'ny mpifaliana. Zay vao azoko. Aoka fa azoko e. Za zao ny eken'Andriamanitra. Ny fahotako rehetra navelany koa. Ramsea, mila mandefa ilay film indray ianao raha hariva. Misy tiako ahita azy ireo olona eto tanàna. Ataoko izay ahatonga ny sasany amin'izy ireo.
Misaotra. Kora Misaotra anao. manahoana raha nabavy isany? Salama Ramse. Manahoana tompoko? Izy no adianiny vadikely ny sefo. Ie, hitako tany amin'ny filma ianao le omaly riviny. Ye. Fa tsy nakereano loana mba handray an'i Jesosy. Antsy. Natahotra hoe. Natahotra inona? Sao hoe sefo tezitra. Ka isefo koa aza nandray an'i Jesosy? Efa haiko hoe. Reko ny resaka reo fa alefanao indray le film raha riva. Ie, toa misy ro olona sasany ho taomina avy eto an-tanàna. Ka lasa nijery andreo indrindra mantsy izay. Za te handray an'i Jesosy koa. Ianao ange tsy mila miandry hatramin'ny raha riva e. Raha izao ihany izy raha tianao. Za fanontaniana Ramse. Ahoana izay? Reny daholo ny resaka omaly niaraka tamin'ny sefo. Zany a? Ie, zahay roa tao an-dakozia dia naheno ny resaka rehetra. Ary ahoana ny hevitrareo ny amin'ilay resakay? Hainao moa, za ilay nandray an'i Jesosy ny fanahy masina raha vao vita ilay sary mihetsika. Ie, Dia velona ato anatiko izany izy. zay. Kanefa izy tsy hitako. Eno ange reny sampiny razantsika reny dia misy fanasinana azontsika jerena. Fa ilay Jesosy. Zao hoe, nisy mpianatra tao hoe Tomasy, nanana olana tahaka an'izany. Tsy nino mihitsy izy hoe nitsangana indray Jesosy rehefa hita fa maty atelon'andro. Naniry mihitsy izy hikasika ireo olatra amin'ny tanany mba azony toky. Afaka andro vitsy Jesosy dia niseho taminy ka nanao hoe Tomasy, satria nahita ianao dia nino. Fa sambatra kosa izay tsy nahita, kanefa mino. Ahoana ny hevitra izany? Mino isika, kanefa tsy nahita. Izao ange, reny doany tsampiny razantsika ireny. Tsy inona fa sary tsy mahavita inona, fa herin'ny ratsy no ambadika ireny. Mody miseho hoe manampy ny olona, kanefa amin'ny fiainan'ny olona pitena amin'ny fomba mamoehitra. Koa izay matoky hoe ny sampy hanome famonjena, vao maika mijaly mafimafy kokoa. Hoy Jesosy, ao amin'ny Jaona 10:10, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, sy hamono ary koa handringana. Fa izaho avy mba tonga hanao hanana fiainana, ary fiainana be dia be. Jesosy dia misy ary velona ao anatsika. Zao atao an-tsaina, nareo mpianatra aza tsy tonga dia nino tamin'ny voalohany. Aoka fa azoko tsara ary inoko koa. Fa velona ao am-botsika izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mino amin'ny fonao ianao, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty ary manaiky azy amin'ny vavanao, dia vonjeny ianao. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 10:7-20 dia hoy Jesosy, ny ondriko mihaino ny feoko ary fantatro izy ka manaraka ahy. Tsy ho very mihitsy izy ireo ary tsy hisy harombaka azy amin'ny tanako. Ao ihany koa no milaza fa fiainana mandrakizay no meny antsika ary eo amin'ny zanany no azoantsika izany fiainana izany. Noho izany, izay manana azy zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay. Izay tsy manana azy zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana mandrakizay. Manana fiainana mandrakizay aho zany? Raha ohatra ianao bebaka amin'ny fahotanao ka miala amin'izany ary manaiky an'i Jesosy Kristy izao, dia hanana fiainana mandrakizay. Tsy mila miandry raha hariva izany akory ianao. Aleo handray azy izao. Tsara loatra izany. Raha vao raisinao izy dia miaraka aminao foana. Izy tsy handao anao. Ary ianao tonga zanak'Andriamanitra sady olom-baovao, hanana fiainana mandrakizay. Ie, olom-baovao. Hoy ny Korintiana 2 hoe, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha,
indreo tonga vaovao ireo. Mivavao ah mpandray azy ah. Za ve nefa mbola afaka makany raha riva? Za mba te hira tahaka ny olon-drehetra makany. Izany tokoa, fa tsy ilainao intsony mandray an'i Kristy indray. Ndao ary hivavaka. Avereno izao. Jesosy Tompo, Jesosy Tompo, te hahafantatra anao amin'ny fiainako aho. te hahafantatra anao amin'ny fiainako. Jesosy zanaka Davida, mamindra fo amiko. Zay no afatra nomaniko omenanareo. Androany, aza vela isy olona anakana anareo. Tsy resaka amin'ny Jesosy. Any an-tsekoly, ambarao Jesosy. Ianao vadibeko, ianao vadikeliko, efa miononareo samy vehivavy, dia ambarao Jesosy. Ianareo ankonako tsirairay avy eto tokantrano, aoka hiresaka amin'ny Jesosy. Resao Jesosy rehefa ao an-dakozia, amin'ny fotoana andrahoana, dia tsiro tsara avokoa ny sakafo. Resao koa Jesosy rehefa ianareo mandeha tsaka rano, dia ho maivamaivana ny ianareo. Veloma ary sefo. Veloma ary. Soava tsara sefo. Abike. Ahoana ny antsaha zao androany? Misaotra sefo fa faran'izay tsara ny vokatra netiky niakatra avy any. Faran'izay tsara, faran'izay tsara. Misaotra tompo. Mampamangindrina mindrangavadinao. Eno ah sefo. Ohatra ty sefo tomba miarahaba. He, inona zao ny tsikaritra ao? Ty sefo ah tena niova. Sady mba nitsika tamintsika androany. Nalaza ratsy ery nga iny. Tsy nisy tsy niroro tamin'ny eran'ny tanàna. Nijery an'ilay film izy dia ny olona nahita azy any resaka maharitra tamin'ny Ramose. Ary izao izy efa manara-dia an'i Jesosy Kristy. Ay sefo efa tena niova. Averina indray nga hono ilay film izao arivo izao ny vadiko e. Ary milaza mbola hijery andray izy izay. Anio zany? Ie, androany. Manompo Andriamanitra velona isika. Fiteniny hoe ny fitokisana no siny, ny tahiry ny fihavanana. Raha potika iny dia ny fihavanana ny rava. Mba inona ho ianao no hitranga raha olona tsy hitokisanao mihitsy no miara-dia aminao? Ohatra fotsiny, nanahoana ny kotatsain'ny sefo raha mbola tsy natoky izy hoe voavelan'Andriamanitra ny elony rehetra. Isaorin'ny tompo izao dia izao ny fitahiana omenanao miara-mandeha amin'ny Jesosy. Matoky azy ianao raha misaotra azy. Koa amin'izany, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo.